Misotranao mbola misafidy ny fetalavitry matevy anatin'izao fampalam-baovao faharoa izao manatitra ny araba toklasy tokovavy asaina avetrany ianao anatraka ny vaovao hatramin'ny farany ny politika moa no esika isantarana ny fampalalam-baovao io maraina io ary no nanainga ny azo any Dar es Salaam reny vohitr'Tanzania ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina teny ampianganana teny amin'ny sanana mpiara-manidina Ivato ary dia nisy ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety betsaka hoy izy ny tsy mifanaraka amin'ny sorodalana ny amin'ny fanapahan-kevitra ny raisy ny SADC tany Dar es Salaam resahany ihany koa mofo mahakasika ny filatsahany ho amin'ny fifidianana ny anjinjin'izay ary betsaka ny tsy mifanaraka amin'ny sorodalana ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny SADC tany Dar es Salaam araka nambarany filohan'ny tetezamita teo am-piangana androany azo any Tanzania araka ny nambarany dia sarom-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena ny tenany ka tsy anaiky ny iraisam-pirenena no hanery sy hanendrolona hitantana amin'ny firenena ary ho azy dia anjara vahoaka malagasy no misafidy nambarany ihany koa fa hitondra fanazavana amin'ny filohan'ny troikan'ny SADC ny tenany mikasika ny lalàna sy ny sorodalana no antondiany any Dar es Salaam nitondra ny fijeriny mikasika amin'ny fanambarana izay nataony Foteo aloha Marc Ravalomanana ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina androany. Zany tsy mahagaga anazy fanambarana hoe tsy latsaka satria natsabateny izy hoe tsy mafeno ny fepetra ahafahana miroso amin'izany fifidianana atao eto Madagasikara zany. Fa faharoa dia hoe noterena hoe zany izay vao nanaiky noteren'ny SADC zay vao natsabatena nanaiky amin'izany hoe tsy firotsahana anisan'ny fidian'izany. Ny fahatelo tiako resahana ihany mikasika an'izay dia hoe tsara adinitsika ny zavatra nitranga teto tamin'ny roso roa arivo. Misy ny fifanarahana natao tamin'ny Dakar teo mason'ny filoham-pirenena Sénégalais Abdoulaye nanao médiation tamin'izany ohatra ny ataony olona manao médiation ataon'ny SADC zao io dia mifanohitra izy mirala mianatra hitapo filoham-pirenena mifanaiky fa ho asiana ary mifanaiky fa tsy misy lany tamin'ny premier tour zany teto Madagasikara fa no tonga taty ny filoha teo aloha vao tonga nanitsaka ny Madagasikara dia zavatra faminazay ary ny vahoaka kasika Madagasikara dia ny vahoaka malagasy no mandidy sy manapaka amin'ny alalan'ny fandrotrahabato ny olona izay tiany hitatana ihany koa ny firenena fa tsy hoe kitsika mihitsy no hoe firenena ivelany na vondrom-pirenena no manery na manapaka ny olona izay tokony hitatana any Madagasikara. Laza ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fa tsy ekeny fa mbola volana lalàna momba ny famitsoran-keloka vaovao mikasika amin'ny firotsahany amin'ny fifidianana hatreto dia mbola tsy nilaza mivantana ny fanapahan-keviny ny filohan'ny tetezamita fa nisoritany kosa fa efa manana amin'ny fanapahan-keviny izy ary tsy hanova izany ny fandehanany any Dar es Salaam. Efa fantatra ny fanapahan-keviny teo raiso mikasika ny hoe hiotsahana na tsy hiotsahana anisan'ny ilatsaka amin'izany fifidianana amin'ny filoham-pirenena izany. Fantatry ny mahasoany vahoaka malagasy, fantatry ny mahasoany firenena fa dia hoamboara koa ary ny zavatra ny fanambarana natao teo filoha teo aloha na ny décision nataon'ny SADC dia tsy manova mihitsy vetivety ny zavatra atao tokotra sy ny zavatra atao tsaiko. Ny fionana farany atao tany Seychelles dia efa nahitana sy natsapana ny fahavononana na tsy ny fahavononana izay nanova zavatra be ny fionana tany Seychelles. Olona roa no nanaradian'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nakany Dar es Salaam dia ny porte servietany sy ny mpandika teniny araka ny fantatra dia raha pitso maraina no tonga eto Madagasikara ny filohan'ny tetezamita ary ny hariva dia hanatrika amin'ny fanokafana ny kianjan'ny Maki eny Andotapenaka ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina.